totosany fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny banky BFV Société Générale sy ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka afaka hisitraka ao anatin'izay fiara-miasa izay ny mpiasa ao anatin'ny ministèra. Nanapa-kevitra ny hanavaon'ny fiara-miasany ny banky BFV Société Générale sy ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka. Ho fanamafisina zany dia niroso tamin'ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ny rotonta tetsy amin'ny ministèren'ny fahasalamana Jemboda. Isan'ny voatra nandritra ny fotoana fa tanjona amin'izy ity ny ahafahandreo mpiasa ministèra azo tombotsoa amin'ny alalandreo akora sy tolotra maro samihafa omen'ny BFV SG. Azo lazaina hoe fanamafisana ihany le izy satria raha ny tantara zany zoina dia tamin'ny taona 4 tany zay dia nanao sonitana miaraka tamin'ny ministèren'ny fonction publique dia ny condition rehetra izay nampiarina tamin'ny signature natao tamin'izay zany dia nampiarina tamin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra. Fa androany zany zay dia manao fifanekena fiara-miasa manokana miaraka amin'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka. Mihoatra lavitra ny fiara-miasa tsotra izao fifanaovatsy nisy izao satria sy dia nilaza Andriamatoa Nomasé PDG nisy BFSG fa hiditra hatrany amin'ny sehatry ny asa sosialy izay ho toto-tsaina ao anivon'ny ministèren'ny fahasalamana ihany koa izao fiara-miasa izao.